Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra indray isika fa noho ny fahasoavany dia samy nomeny tombonandro avelomana tahako zao, ary samy nataony natratra ihany koa ny andro androany, ary mbola nitao amin'indray avy eo mba anaraka ny fandarana zay karakarainy fiangonana Refy Androndrakely. Mino sy matoky aho fa tsy kisendrasendra velively akory ny fisian'izao fandarana izao. Ny finoko de hoy aho hoe avy amin'Andriamanitra zao fandarana zao tompoko, ary nataony zany mba amonjenanao, anasitranana anao zay marary, anafahana anao am'ire olana zay mianjady eo aminao manokana, ary mba hitahinanao sy ny hoavinao ray manontolo mandritry ny fahavelomanao eto ambony tany ity. Noho izany dia mitaonanao aho mba anaraka tsara ny fanazavana entinay am'izao ora izao. Ny antony, rehefa fantatrao mazava tsara mantsy ny marina, de zay marina izay no hitondra fanafahana ho anao. Zay fahafantaranao no marina zay no matoka an'Andriamanitra anao hetsika anafaka anao. Ahoana ho Jesosy mazava ny teniny any amin'ny Jaona 5:7, hoy izy, raha fantatrareo ny marina no anafaka anareo tsy ho andeha vo. Araky ny nambarako anareo tamin'ny heriny moa dia hotohizana ny fanazavana mikasiany amin'ny ozina. Efa nambarako taminareo izy ity, ny ozina dia hery ratsy tsy hita maso, fa saingy miasa ratsy entiny kosa dia mivaingana ary azo tsapahitanana mihitsy. Ozina no ilazana azy raha ohatra ka ny olana na ny aretina misy aminao ankehitriny, misy aminao am'izao fotoana zao, dia efa nahazo ny ray aman-dreninao, na ihany koa hoe efa nahazo an'ireo havanao akaiky. Ary ny tena olana de ity, tsy mijanona amin'ny olona anankiray zavatra ratsy entin'ny ozina, fa manaraka hatrany amin'ny taranaka faefatra mihitsy aza, ka ny vahaolana aingany indrindra mba hatonga zay asa ratsy entin'ny ozina izay tsy hitohy eo aminao sy ny taranakao, dia ny fanapahana izany arak'izay mahainga anazy indrindra, ny fanafoanana izany amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hoe ho aminao intsony. Efa nojeretsika tamin'ny heriny sy tamin'ny tapabolana mofo, ny ozina mpitondra fantrana sy fahaseranana, tsy ho resany intsony ny am'izay. Efa hitantsika tamin'ny heriny ihany koa sy tamin'ny tapabolana, ny ozina miasa eo amin'ny fameloma-tena, ary ny ozina miasa eo amin'ny fitiavan'ny lahy sy ny vavy, na ihany koa eo amin'ny fanambadiana sy ny tokantrano. Fandroany indray ny hojerentsika ny ozina mpitondra fahafatesana, hojerentsika ny ozina mpitondra fahafatesana. Arak'izany anaran'izany, ny mitondra fahafatesana eo am'izay zavatra rehetra ataon'ny olona no tena manavanana an'ity karazana ozina iray ity. Izy ihany koa, zany hoe ity ozina ity no anisan'ny fototra mahatonga ny olana sarotra vahana. Fa ankoatr'izany, afaka mitondra fahafatesana eo amin'ny tenan'ny olona alohan'ny fotoana ihany koa ity karazana ozina iray ity. Raha ny voalaza amin'ny baiboly mantsy, raha izay ny jerena, dia natao ho tratrantitra ny zanak'olombelona tsirairay avy velona eto ambony tany ity. Any amin'ny Salamo any dia milaza hoe 70 taona na 80 taona ny androntsika zanak'olombelona. Fa raha ohatra kosa mbola eo am'ilay olona na eo am'ilay taranaka ny ozina mpitondra fahafatesana, dia vitainy alobe alohan'ny tena fotoanan'Andriamanitra ny andron'ny zanak'olombelona. Amaky baiboly azy isika ato amin'ny Mpanjaka 2, toko 2, arao tsara voasoratra.
andiny fa 20 ka hatramin'ny andiny 20. Vakina toy zao ny tenyandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Onomponina tao am'izany tanàny zany tamin'ny Elisa. Miangavy anao zahay, indro tsara toerany ity tanàny ity, araka zao hitanao zao tompoko lahy. Saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampahavanonanaka. De hoy Elisa, hitondray lohavia vaovao ao ka siosira ao anatiny. De nioeta tany aminy zany, ary lasa nakany andohan'ny rano izy, dia nanipsira tao sady niteny hoe, zao no lazainy tompo, efa nasitrana ity rano ity ao, tsy atonga fahafatesana na tsy fahavanonananaka intsony ity, koa tonga tsara ny rano mandraka androany, araky ny teny zay nolazainy Elisa. Raha nanaraka tsara ny voalazan'ny baiboly teo zao ianao, de natsapa avy hatrany fa nisy ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Jeriko. To zao ny fisehony. Voalohany, tsy nahavanonanaka ny olona tao am'izany tanàna zany. To reo vehivavy tsy nety nitoejaza mihitsy, vehivavy momba moa zany no nilazana azy. To ndray reo nitoejaza ihany fa saingy afaka afajaza izy araky ny fomba fitenitsika azy. To ndray reo zay teraka somatsara fa saingy maty tao anatin'ny fahazazany avokoa ny maro tamireo zay nateraka tao amin'io tanàna ny Jeriko io. To zao ny filazan'ny baiboly amin'ny 20 lay nivaketsika teo. Onomponina tao am'izany tanàny zany tamin'ny Elisa. Miangavy anao zahay, indro tsara toerany ity tanàny ity, araky zao hitanao zao tompoko lahy, saingy ratsy rano, ary ny tany dia tsy mampahavanona anaka. Tarehana tamin'ny Elisa zany ny ponina tao amin'ny tanàna Jeriko, ary nanambara ny zava-misy sy ny zavatra seho hatram'izay elabe zay hoe ny tany ozy izy dia tsy mampahavanonanaka. Ry havanao, ry mpiainy malala, ozona mitatao sy mitambesa tao amin'ny tanàna no nahazo ny olona tao Jeriko. Ka le ozona mpitondra fahafatesana, lay tsy mampahavanonanaka no nanjaka tao am'izany tanàna zany. Raha ny voalazan'ny baiboly matsy no jerena, de tsy natao am'izany mihitsy ny zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity. Mazava ny voalazan'ny bokyny Exodosy 7:20, de ny 5:20, zao voasoratra hoe, tsy isy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao, ataoko feno nisan'ny andronao. Ny vava tompandriamanitra mihitsy no nilaza hoe tsy isy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao, ho tanterako nisan'ny andronao. Fa akoatrany tsy fahavanonananaka zay nahazo ny ponina tao Jeriko, de nahazo ny olona tao ihany koa ny fahafatesana teo amin'ny fameloma-tena. Misy fanazavana ry ambany kely ry, kely. De zao ny voasoratra hoe tsy mahavanom-boly. Zany hoe le asa fivelomana toy ny asa fambolena sy ny asa filipina nataon'ny olona tao ihany koa tao amin'ny tanàna Jeriko io a, de samy niarany fahafatesana avokoa. Tsy ilay fahafanjaza ihany, na lay tsy fahavanonananaka ihany, na hoe lay fahafatesan-jaza ihany no nitranga tamin'ny ponina tao Jeriko, fa zay nambarako zay hoe hatramin'ny asa fivelomana de tsy nisy nety fa nandamoka sy maty akaraniny avokoa. Maty niara ny fahafatesana avokoa izany. Raha fitinina zany ny tantara nisy tao amin'ny tanàna Jeriko de zao, nidiran-doza mihitsy ny olona tao am'izany tanàna zany. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao, mahatsapa-tena ihany koa ve ianao fa misy ozona mpitondra fahafatesana tak'izany a eo aminao sy ny taranakao? Manao ahoana ny fisehony? Tsy mahazaza ve ianao mandraky teny androany, kanefa efa mataonany no nirosonao tamin'ny fanambadiana? Samy misy fahafatesana avokoa ny ataonao rehetra, na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina. De tsotra ny valina, miverena amin'Andriamanitra ianao zay mahita sy mandray ahy
am'izao olo izao. Mino ihany ko ianao fa Jesosy Kristy no vahaolana ho anao, vahaolana avy any amin'Andriamanitra, avy any an-danitra ho antsika zanak'olombelona. Ka raiso izy ary nome toerana ao anatinao, atao zay atsapanao fa velona ao anatinao Jesosy Kristy. Mila mahatsapa an'izany mantsy ianao vao afaka mihetsika mitondra fahasoavana ho anao ny Tompoandriamanitra. Faharoa, mila tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny ozona mpitondra fahafatesana eo aminao, raha ohatra ka misy azany tokoa eo aminao ry havana malala. Azavaiko aminao aminareo zay mahita sy mandrea amin'ity olo ity fa efa ela no nisy ny ozona tao amin'io tanàna Jeriko io, efa ela ara-baky teny. Mpanompon'Andriamanitra maro samihafa no efa nandalo tao amin'io tanàna Jeriko io, fa saingy tsy nisy nanao asa fanafana na de anankiray aza tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, fa nandalovana fotsiny ny tanàna Jeriko. Anka nitoy tsy nijanona mihitsy ny asa ratsy nety zany ozona mpitondra fahafatesana izany. Fa rehefa nandalo kosa Elisa lelan'Andriamanitra, de tamin'ny alalan'izany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa izany no nitondrana fanafahana ny tanàna Jeriko sy mponina tao am'izany tanàna zany. Rehefa nandalo matsy Elisa, dia arak'ilay efa lovakitsika eo amin'ny 700 dia nitaraina tamin'ny Elisa ny olona tao am'izany tanànany Jeriko zany. Nitaraina tamin'ny Elisa izy, ka rehefa avy nitaraina izy de niraisin'ny Elisa ny andraikitra hoe eny ary tompoko, fa dia hoafako zany ty tanàna ity ary hoafako amin'ny ozona zay mety atao sy mety abesatra ianareo mponina eto amin'ny tanàna Jeriko, ka tozao avy zany no mba ankatahako aminareo. De rehefa nekeny olona ny nankatahany Elisa, de lasa Elisa nakany am'ilay ny andohan'ny rano. De rehefa tonga tany izy, de voalaza amin'ny baiboly fa nalainy le sira zay nangatamy tamin'ny olona de nafafiny tao anatin'ilay rano, de avy eo nisokatra vavan'ny Elisa, nilaza fanafahana sy fahasoavana tao amin'ilay tanànany Jeriko. De voalaza ny andiny faharoa amby roapolo, de omby baiboly hoe nanomboka teo de tsara ny rano. Zao voasoratra, koa tonga tsara ny rano manaka androany araky ny teny zay nolazainy Elisa. Ry havana malala, zay matsy no antony mahatonga mame sosikevitra anareo raha mahatsapa tena tokoa ianareo fa mbola misy ozona mpitondra fahafatesana mitatao sy mitambesatra eo aminao, eo aminareo sy ny taranakao. Hoe mila manatona Jesosy ianao, mila mampandrosa Jesosy ao anatinao ianao, mila resy lahatra ianao fa Jesosy rehefa maty ho anao teo ambony azy fijaliana mitondra fahotanao. Mila resy lahatra ianao fa Jesosy rehefa nantona teo ambony azy fijaliana mba ho fanafana ny ozona na inona karazana ozona mpahazo ny zanak'olombelona. De name sosikevitra ihany koa, name torevitra hoe mila tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany ozona mpitondra fahafatesana zany, fa raha ohatra ka reo zavatra anankiroa narosoko anao reo no tsy hitan'Andriamanitra fiainanao, tsy diavinao, dia tsisy azo atao fa dia tantara mitoy ny anao vesaran'ny ozona sy anaovan'ny ozona mission atrany ianao sy ny taranakao. Jory vavolombelona aminareo aho, ndre mandeha nisy vehivavy anankiray zay, raha matokely izy io fa manambady, de miaraka tamin'ny reniny, miaraka tamin'ny rafozany, de niona tamiko tao amborako fandraisak'olona. Ny antodiny izy ireo zany dia no fahatsapany ireo hoe efa intelo bevoka zany io raha matokely io, fa saingy intelo afa-jaza ihany ko. Ka rehefa nandre ny toroteny nataoko tako zao izareo, dia tonga saina hoe ozona zao mahazo antsika izao, satria
efa nanatona mpitsabo, efa nanatona dokotera mba hikarakara tena, mba anao zay azo atao, fa saingy isika mitoejaza tokony efa-bolana eo izy de afaka. Isika mitoejaza ka mitoejaza efa-bolana eo izy de afaka. Mitelo seso iaho ka rehefa ngesaka tamiko taky zany zareo reo de tsy dikevitra intsony, fa ny fafanjaza de ozina tatao sy mitambesatra. No zany zany dia nataoko ny fampianarana ho azy ireo zay tonga tao amiko tao, no azavaiko taminy ny am' Jesosy, ny mission Jesosy, no azavaiko taminy ny am' Jesosy tsy miova ho maro san'io ary mandrakizay, no azavaiko taminy fa azo foanana, azo tapahana ny ozina sy ny heriny mba tsy eo amitsika zanak'olombelona. De rehefa nino zareo de nataoko ny vavaka de nietsodrano azy ao mba tsy hisy fafanjaza ntsony eo aminy, fa ananjanaka izy ary hiteraka somatsara. De rena ny tompo fa dia nitoejaza tokoa zany vehivavy zany, toka ny faefatra ny volana tsy naninona, salama vatana tsara, salama ihany ko zany atao boaka, ary efa toka ny fotoana de teraka somatsara lay ramatoa kely tam'izay fotoa zay. Ary dia nientiny teo amiko zany zazy zany dia nivavaka ho an'ny sotran'Andriamanitra aho, sady mivavaka ho an'ny reniny no vavaka ho an'le zazakely mba hitombo tsara, mba ho salama tsara, mba tsy ahita ilika mihitsy ny ozina ka hoe rehefa teraka indray dia ho vonolo le zaza. Omena ny tompony dera sy ny aja ary ny voninahitry. Riavana malala zay mandre ahy am'ty androandroany ity, hoy aho aminao, tia anao ny tompoandriamanitra, tia anao Jesosy Kristy, tena fitiavana lehibe avy any aminy mihitsy zao ianao mahita sy mandre ny afatra entiko manazava mikasikany amin'ny fisina ozina izao. Satria nahoana? Satria toka ny fotoana, zay fotoana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mba hidirany antsehatra eo amin'ny fiainanao, mba ahafahany mamonjy anao, mamonjy amin'ny fanahinao zany, mba tsy ho sanatria ka ho vely anao ratsy zay ka mandao tetany ety, ho famonjena ny tenanao ihany ko raha ohatra ka marary anao rehefa tsapo tena tamin'ny fomba maro samihafa ka rehefa tsitrina ihany, mba amonjy anao ihany ko ho afaka amin'ireo olana na inona karazana olana misy eo fiainanao, ary indrindrindrindra mba hamonjy anao ho afaka amin'ny ozina sy ny herina ozina zay hitan'Andriamanitra hoe misy eo aminao ary misy eo amin'ny taranakao. Zay natoka nytety ary aloha hoe tsy kisendrasendra velively ny fisin'izao fandarana izao, fa efa laminasin'Andriamanitra izao, ahafahan'Andriamanitra mitratsetro fiainanao mba amonjy anao, mba hanafaka anao, mba hita ny fiainanao ihany koa. Ho fa maranako ny afatra de zao, olona izay nyarika atsika, te ho afaka vai anao, te ho afaka vai anao, de raha eny nyvaliteninao de hoy aho hoe raiso avokoa zay torohevitra nomeko anao zay, ary raha mety hoy aho ary ataovy mety mihitsy de tongava ianao mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androdrakely. Tongava fa ao anatin'ny fotoam-pivavahana io de misy vavaka fanafahana, vavaka zay anoerana andreo ozina zay mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona. Olona maro no efa hitanay nandray fanafahana tam'izany fotoana zany ary hatram'izao, ka inonay fa zao mihitsy no andro tompo na tokony ho anao kaza makatakandro tongava tompoko. Isiky ny alady maraina dia miditra amin'ny fito ra sasany fitirana voalohany, isiky ny alady maraina ihany ko miditra amin'ny folo ora fitirana faharoa, de ny alady atoandro tolakandro no ilazana azy miditra amin'ny ray ora sasany ny fitirana fahatelo. Ka zay mety aminao no vonjenao am'ireo fotoam-pivavahana ireo. Tokava ihany ko ianao miona aminay fa
mandray olona izahay amin'ny andavanandro afaka miona vatana amiko anao ka rehefa ihany ko misy mpanompon'Andriamanitra marobe mpiara-miasa ao raha tsy eo a de afaka miona am'ireo anao mba ahafahanay mampahery anao mivantana ary indrindraindrindra mametra tanana aminao mivavaka ho anao mino zahay fa tahaka ny nombany tompo andreo apôstôly tam'izany fotoana zany no omban'Andriamanitra anay ihany ko efa nombanay izy fa dia amafisiko hoe mbola ombanay tompo malaka ankehitriny hivavaka ho anao mba tonga anao ho afaka amin'ny ozona zay mitatao sy mitambesatra indrindraindrindra fa le ozona mpitondra fahafatesana zay noresako taminareo teo ny telefôna afatsika mifandray moa de tsy miova fa 032 04 859 na 034 04 852 47 arak'izay hitanao voasoratra eo zany ny tera ny aja ary ny voninatrany de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina hivavaka ho anareo aza ao am'izao fotoana zao hivavaka ho anareo ao ka ao indreny ho anareo raha matsapy ianareo fa misy ozona mpitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanareo de apetrao eo amin'ny fonareo ny tanana fa isy amin'Andriamanitra hietefany aminao hitondra fanafahana ho anao raha misy aretina kosa moa iny aminao de apetraony amin'ny tenanao zay marary ny tanana fa ho Jesosy ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny ny finonao an'izay teny zay no mahatonga ny herin'Andriamanitra mietefany aminao ka ho sitrana tokoa ianao fa akoatran'izany moa de vavaka ho anareo zay manana olanao na olana inona io na olana inona ary raiso amin'ny finoana ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalany vavaka zay ataoko ho anareo am'izao famaranana ny afatra entiko zao ao andreo avy hatrany aza lohantsika tompoko ry Andriamanitra raiky malala rainay izay ny an-danitra misaotra fa ianao no Andriamanitra tena tia anay ka nomenao tombon'andro avelomany izahay nataonao nahatratra ny androandroany izahay ary avy eo mbola natominao mba anaraka zao fandarana karakarain'ny fiangonana refy androndrakely izao ko am'izao fotoana zao ry tompo Andriamanitra io dia mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho mamindra fo amin'ny olona rehetra zay mahita sy mandre anay am'izao fotoana zao izahay mangataka aminao mba hamindra fo amin'ireo olona ireo ko raha misy amin'ireo olona ireo mangetahita fanafara mahatsapatena fa misy ozona mitatao sy mitambesitra eo aminy indrindra fa le ozona mpitondra fahafatesana maniry no afaka am'izany de amindreo fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahako ary foanako ny herina ozona mpitondra fahafatesana eo amin'ireo olona zay mangetahita fanafahana ny ozona afaka ohatran'izany ihany ko toy ny ozona mpitondra fantrana sy fahaseranana ary ny ozona tsy mahavelo tena tapahako ary foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany ko izany tompo Andriamanitra mirasoa andreo olondreo ao tsodrano azy mba tena atsapa fanafana izy amin'ny androandroany ety ny aretina rehetra ihany ko didina amin'ny anaran'i Jesosy hiala amin'ny tenany olona reo zay marary ampandrina am'izao fotoana zao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy esorina fanantenana eo amin'ny tenany olona sy ny nofiny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra ary vana miaraka vava amin'ny teny ihany ko ny olana na inona karazana tompo Andriamanitra ainao ny zavatra rehetra ary zany no ato mahatonga anay mivavaka tahako zao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina misaotra tompo amen faranoa filazana anankiray apetrako amintsika rehetra de ity raha sitrapon'Andriamanitra dia manao fotoam-pivavahana ihany ko zahay eny ambolokandrina ho anareo zay mipetraka eny ambolokandrina Ambohipo Avaratra Katso Atsahamamy sy Andohamandrosizy ary ianareo petraka ny manodidina eny amin'ny Ravitoto manao fotoam-pivavahana zay manomboka amin'ny alahady faraika amby folo ny volana manomboka ny alahady faraika amby folo ny volana moa zany io fotoam-pivavahana io ka volana Oktobra safady
ko ianareo zay mpiarakezana de asaina mba amonjy fotoam-pihavana ka toerana dia ao amin'ny espace Kalimba, espace Kalimba. Zany hoe raha vaty amin'ny avaty Ambohipo zany ianao a de mahazo niny ho any Ambolokandra de misy tetezana de misy sapana reo ny ankavia makany amin'ny Arabe makany amin'ny Bibilava, ny ankavanana makany amin'ny cité des professeurs angambany izy iny de eo amin'ny fasy eo misy trano miloko marron de eo zany lay espace Kalimba de ao zany zay isika ny alahady tontolo andro alahady maraina manomboka amin'ny 8 sy sasany ary tolakandro manomboka amin'ny 2 tena sainay mihitsy anareo avy eo fa izy vavaka farafara ho ataonay ihany koa ao ny tenako mitona ten'Andriamanitra amin'ny manomboka ny 20 ny volana oktobra moa zany de mitohy ny fotoam-pivavana ao ka de zay zany ny filazana ka de mirary soa antsika rehetra mirary fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko fa naharitra hatramin'ny farany ianareo nanaraka ny fandarana raha sitrapon'Andriamanitra de amin'ny herin'iray de milotoizantsika ihany ny fampianarana mikasika any amin'ny ozina ary ho resantsika am'izany ny ozina zay mpitondra fahafatesana de lay mahafaty tanora indray midera ny aja ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra iray irery any ka dia manao mandram-peona veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.